L'actu du jour. Ya, vita soamantsara ny concertation nationale des jeunes ho avy tsy ho ela koa ny concertation nationale ho an'ny mpanao politika rehetra na ny eto an-toerana na ireo diaspora reo mety ho tonga koa zareo avy any. Inona ny sarin-javatra hisy après ny concertation nationale io? Sarin-javatra ho hisy de zao rehefa vita ny concertation nationale iarahan'ireo mpanao politika rehetra reo dia iaona amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpanolotsana avo efatra reo ny tanora handinika ndray hoe ity no lanin'ny mpanao politika tany, ity no résolution avy any, ahoana ndray novatsika an'ity zavatra ty. Zany hoe ny tanora sy ny filohan'ny fanavaozana sy ireo le mpanolotsana avo efatra reo no hitondra am'zay zavatra résolution finale zay mety amin'ny malagasy fa tsy zay mety amin'ny mpanao politika. Tsara ho marina zay. Fa inona le lalan-tsaina netreretana an'izay zavatra zay? Lalan-tsaina de tsotra. Misy formule martiale percutante zay manao hoe la faiblesse subit, la puissance s'impose. Iza le faible? Mpanao politika. Iza le puissant? Ny tanora sy ny filohan'ny fanavaozana sy ireo le mpanolotsana avo efatra miaraka amin'ny tanora, io le puissant zany ireo. Fa manina no ilazana puissant? Tsotra kely. Nanao nareo mpanao politika teto nanao hetsika C11 hetsika ina ty souffleur, nandamoka tsisy, nandamoka tsisy lavanazy, nandizan-drajoelina an-tampon-doha, nitsakitsany an-tampon-doha ny mpanao politika rehetra, tsisy niteny zay mahasamy teny de samboriny. Ohatran'izany ry Malama tany nigadra tany, ry Selo nigadra tany tam'zany zay mahasamy teny, ry Roli Mercia tam'zany nigadra tany, maro be tsy voatanisa. Re mpanao politika, le antoko politika milaza azy ho enjana, ho matanjaka am'zao manana olona io, tsy tatabolô tam'zany, nangina, tsy mahasamy teny firy fa mody miteniteny kely de miala pa. Zany raha nisy tam'zany. Ka tsy am'zao zany ianareo mpanao politika, vao iseho manam-pahaizana be, vao iseho stratège nareo ka andeha imposer zavatra anatin'izao fitondrana fanavaozana zay fa hita mandeha amin'ny laoniny zao, fa tandremo fa tsy any tsy fanaraka am'izay tsika. Efa ampy nataonareo zay. Na io le fisokafa nataony fitondrana fanavaozana mampiditra antoko politika maro izy anatin'ny membre-ny gouvernement efa zava-dehibe zany io. Ny tanora ndray lasa tompony mangataka ny atiny. Le biby tary niarana mono nefa ny tanora lasa miafiafy anatiny ao zany. Ampy zay zany. Fa nareo mpanao politika henoin-kevitra fotsiny nareo fa tsy nareo ny imposer zavatra amin'ny tanora, tsy nareo ny imposer zavatra amin'ny malagasy satria raha niandry anareo mpanao politika ny tanora sy ny vahoaka malagasy ary reo maramila reo de teto tsika nozanahany rajoelina teto anatin'ny 50 taona angambany. Iny ry arena nanomboka fa misongadina tsikelikely, efa voaboaka hitan'ny caméra tsikelikely efa handimby anazy. Reny le zanany rajoelina raiky iny koa efa manomboka songadina tsikelikely, handimby anazy. Na amy sera tokony tsy isehon'ny reny zanany reny, asehoseho hitan'ny caméra. Manomboka avy amin'ny ACC, Sénat, Assemblée nationale, jusqu'any amin'ny CENI any, tonga de maîtriser à 100%. Kenday ny rajoelina, tsisy masaky miteny. Retraretra hoa, tsy te hanonona koro hafa za, retraretra. Mpanao politika am'zao le batabataba mandainga reo zany. Ka nareo faible nareo mpanao politika io, fa mandainga aminay tanora foana nareo. Fa ny tanora ny puissant, matoa naongotra ny rajoelina teo amin'ny fitondrana. Ny tanora miampy any Kapisaty, naongotra any rajoelina teo. Fa raha tsy nisy any Kapisaty ny tanora de mety efa lasa korazana angamba zay na vao sambotsambotra, mety nampidirina tary am'le fonja vaovao namboary rajoelina io angambany. Saorana ny Kapisaty. Fa raha niandry mpanao politika teto tsika de asa. Ka efa ezaka goavana ianareo mpanao politika ampidirina anatin'ny processus am'izao le ho avy zao zany hoe bon mifampidinika ria concertation nationale zava-dehibe zany.
fa za metrehitra imposer zavatra zany. Fa nareo en position de faiblesse ka ahoana nareo imposer zavatra, tsy mety zany ka tsy fahendrena zany. Manome hevitra de miaino fotsiny avy eo. De mi-imposer ny olona hoe bon ty ny anaovantsika azy asehoinareo fotsiny expérience nareo après hoe bon misy lanany zao andao apetraka am poste ary ranona fa mba olona efa manana diplôma be efa ministre efa mizadra raha zay zany le izy fa tsy hoe imposer zavatra. Ampy zay le fijalian'ny tanora zay fa aleo ny tanora andraindraikitra manomboka eto. Raha io io concertation nationale io no misy andika vilana ka concertation nationale ho adikany sasany hoe accord politique na koa hoe ao avadika ho dialogue politique io zany, diso hevitra nareo zany. Ka isy eritreritra hoe andatsaka ny rajoely eto, verina ty rajoely de fa miomana fa tsisy tanora andeha anaiky an'zany, zahay tsy anaiky an'zany fa de ifampitady eto tsika zany. Andramonareo raha sahanareo mpanao politika io. Ary tsy ho hisy koa moa mazava ho azy fa faible tsy ho hisy zany mapara zany efa tsisy tsony am'zao TGV zany. Raha misy angambany avongan'olona 3-4 no mbola misehoseho ana reny diaspora reny iza ty tsy tadiko andaran'ny zalahy le ohatrany somary mitapitapy ty. Olona 3 angamba député me Iromaro zany fa niala tao daholo, niala tao fa tsisy Iromaro zany tsony. Matoa mandeha ary ny filohan'ny fanavaozana de zareo manotrona ny filohan'ny fanavaozana daholo. Député rehetra reny zany mariky ny soutien massif reny zany. Ny tanora efa ato an-damosy ny député rehetra koa mbola manohana à 100% zany. Zava-dehibe signaly reny zany ahafahana mamantatra hoe efa levona tanteraka ny TGV sy ny Iromara. Efa tsisy zany. Zany hoe io raha sanatrika hoe misy ny resaka accord politique na ny dialogue politique tsy tokony hisy Iromara iteniteny hoe zahay mi-imposer zao, mangina miaino de mijery fotsiny. Satria efa tsy misy, efa levona nareo efa tsy hitany karatra tsony, efa tsy hitany caméra, efa tsy manan-kery vatomaty ny mapara sy ny TGV. Fa de zaranareo ara tsy voasambotra teto rajoelina fa mbola nanana chance izy tafitsoka iny. Nandainga koa hoe andeha hitady groupe za délestage ohatran'izao blabla lainga le nazatra azy io tsy alany mihitsy io zany. Jusqu'à fiafarany fofonainy tsy alany io laingany io. Ka zahay de fa mametraka eto fa zahay raha vo une fois ka hoe io concertation nationale io no avadibadika anareo mpanao politika ao io lasa accord politique io na hoe dialogue politique de zahay de hanetsika ny tanora namanay vetivety anetsehanay andreo mahavita an'zany zahay alefaso andramonareo mpanao politika io de hitatsika tsara fa nareo manko manambola sady manana moyen nareo fa alefasonareo de hitatsika tsara fampitady eto tsika raha mbola samy eto samy velonaina tsisy anaiky an'zany eto fa aloha hitondrany filohan'ny fanavaozana azy sy ireo mpanombotsy anahavo efatra reo miampy ny tanora manana hevitra tsara bon zao anaovantsika azy plus an'le expert mety misy expert avy any afaka resahana hoe bon ity résolution finale ahoana nanaovana an'ity. Miantso politologue, miantso sociologue, miantso économiste, miantso juriste, miantso constitutionnaliste miaraka mandinika azy am'zay vao zany dinien zareo iny ino no hita hoe ty mahasoa firenena ty. Fa ny kapisato no atokisany vahoaka malagasy fa tsy ny mpanao politika efa tsy atokisana tsony satria nisolelaka tamy rajoelina nandoalika tamy rajoelina foana no nataonareo depuis zay fa tsy nasa nanongotra azy teo nanatahotra ohatrandre le tahotra zanahary mihitsy ny nanaovanareo fatahoranareo rajoelina ka tsy tokony hiteniteny nareo manomboka zao fa miparticiper amy concertation de maneho hevitra de mangina fahendrena zany. Zay le teneniko hoe formule martiale et percutante, la faiblesse subit, la puissance impose. M'imposer ny tanora am'zao io, m'imposer ny kapisaty am'zao io miaraka amy tanora io ty mitondrana Madagasikara. Na ny constitution zany io. Ahoana ny fomba anaovana an'ity? Après ny concertation nationale io ina ny atao? Oravana ave ny assemblée raha zay lany tamy résolution tary tsy voatery zay tanterahana ohatra. Afaka tanterahana koa zany zay raha zay no mety mahasoa ny vahoaka malagasy foano andrara avao de ina ny atsangana zay zay atsangana de mety. Zay zany hoe andao anangana an'izao koa tsika andao anao an'izao ataotsika firy taona ary ty koa resaka adiny koa ny SADC dia tsy tsara toerana imposer zavatra eto Madagasikara. Madagasikara any malagasy fa tsy any SADC. Fa raha nanaraka ny teny SADC rajoelina de tsy naharitra 5 taona zany teto. Fa eri taona ngamba izy de fa niala. Fa nohony rajoelina nanao be loha tamy SADC nampahatra anazy 5 taona teo io.
faible be SADC, faible be régional SADC zany fa tsy international, faible be zany. Tsy tokony forodrambo amy SADC zany tsika fa tsika de pays souverain tsika. Tamy fotoan'androny tamy tatezamita nandefasananao tamy Marajoelina eritreretreto raha vao mivoaka an'Afrika de samborina ohatran'izao tsy nivoaka Madagasikara Rajoelina tam'zany fa de dommage moa zany zareo tsy nivoaka de tonga teto anatin'ny 5 taona fa nitsakitsany zareo le malagasy avao de izy la ongana iny fa am'izao zany hita hoe mendrim-pitokisana satria nameny vahoaka malagasy any zareo le fahefana de mitady vahaolana. Hitanareo angamba le mandeha makany ivelany mijery solika mijery petrôly amatsina ny jirama mba ialana am'le atsika le mividy lafo be eto anatin'ny resaka ezaka fa mahana olana zany zavatra zany tsara ho hain'izay manam-panahy rehetrarehetra ya ka tiana ho hainy be sy ny maro zany zay zavatra zay zany fa tsy misy Rajoelina miverina zany eto fa rotaka ambony ambany ny anaovanay tanora an'io raha voiny foaka misy Rajoelina miverina eto zany zavatra hafa eritreretina fa tsy Rajoelina miverina eto zany na hoe io concertation nationale io avadika anareo accord politique na ohatran'izay jamais zany ary aleo hiakatsehatra am'izay ny tanora fa ampy zay nataonareo zay efa leo be zahay fa tsy mahavita tsony zahay ary SADC tsy mijabajabaka amy raharano malagasy. Madagasikara de souverain raha atsika no raha io SADC io zany tena olona tena joro am-pahamarinana de i Rajoelina tsy lany akory tamy deuxième mandat nefa ny forcen'ny seny tao lany fotsiny izy de izy le lany iny aveo de ny SADC niteny hoe tsy aradrary le fifidianana ohatran'izao de mody nitabataba kely teo de vitavita ho azy tany le izy aveo de après mbola président SADC Rajoelina marina fa tsy nifidina i Rajoelina na président SADC azy fa resaka fandimbiasana mpitondrana fa président SADC izy raha ny tena marina zany raha logique politique tokony teny SADC hoe ela tsy ara-dalàna le nahafilohan'ny laha de aleo retirena aminao le mahafilohan'ny SADC anao fa afindrany ankafa any fa tsy zay tonga de lasa filohan'ny SADC Rajoelina na de tsy naharitra ary tena marina ka tsara azava zany zavatra zany atsipy amin'ny filohan'ny fanavaozana fa raha atsika vo iforo-drambo lava amy SADC io de zara raha haritra roa taona eto tsika am'izao fanavaozana zao io fa raha tia haritra de mila manao beloha amin'ny SADC, mila manao beloha de zay vao mety zay vao mipasy io zany fa raha fa kely tsika mba 5 ans tsika eto anatin'ny fanavaozana havaozana ny sehatra rehetrarehetra na 10 ans tsy problème io manavao zany tsy mora zany fa raha tsika navao tena navao lalina tsika tsy vita 2 ans 3 ans zany io 5 ans fara fa kely na 10 ans any SADC zany manaraka foana zany rehefa tena manao beloha aminy efa manamerde izy de miala tsika anatin'ny SADC ao tsika de ina problème zay le izy zany na de iteraka hoe mavesatra ho antsika fialantsika am'izay raha zay no ametrahantsika le souveraineté nationale tsika de zay zany averiko farany le izy SADC tsy tompon'ny Madagasikara fa ny malagasy ny tompony ny mpanao politika tsy manao zay tiana atao eto fa ny tanora sy ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpanao tsy avo efatra no mandray décision farany am'izay zavatra tapaka amy résolution mipoitra avy ao amin'ny concertation nationale iarahan'ny mpanao politika de ny tanora am'izay aveo mifampiresaka amin'ny filohan'ny fanavaozana ahoana ty zavatra ty zao no fa tsika azy zao no ty mahasoa ty no ohatrohatran'izao ty apetraka eto andao aravana ny assemblée nationale solona an'izao na hoe andao apetraka eo fa ampidirantsika an'izao ny ato fa ny mpanao politika magnino satria nareo faible nareo araka ny teliko faible ny mpanao politika malagasy ny antoko politika malagasy milaza zoenja nareo faible nareo nitsakitsany Rajoelina tampondoha donc tsy nareo androany no ho be feo oay ty ataova zao ty ataova an'izao non tandremo zay tanora mahasana reo mpanao politika tsara mahasana reo tsara zay rehefa tena ho andao tsika ietsika zay mahavita manetsika zay ekipa zay mahavita manetsika ekipa zay le izy zany tsisy tanora anaiky zany eto tsisy tanora anaiky mora zany eto raha vo io concertation nationale io no avadika anareo lasa accord politique na hoe avadika zao io de hoe forcé nareo indirect zany filohan'ny fanavaozana de hoe comme ça non tsisy manaiky an'izany ary tsara io de maritra atao filohan'ny fanavaozana io miconsulter izy
consulteny daholo zao rehetra zao a mba afahany zany mitirer conclusion tsara après zany zava-dehibe fiainona zany io mila miécouter anao rehefa mitondra zany zava-dehibe fa tsy midika io fa hoe reny olona rehetra reny de hoe reny no tsy maintsy ze hevitrany reny no tanterahany après non zay mahasoa malagasy any zay fa mirary soantsika rehetra de samia ho ten'Andriamanitra amy manaraka ho azavaitsika hoe ahoana ny fomba atao amy resaka participation amy vote mandritra ny concertation nationaly io a inona ny tokony atao amy resaka fivôtena ahoana ny équilibre régionaly apetraka sa tsy apetraka horesana daholo zany ahoana ny fandalinana aram-panorenana ahoana ny nova anazy ahoana ny fomba fifidianana amizay zany inona ny tokony atao resantsika manaraka zay fa makasitraka atsika nianatra amy farany. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.